alatsinainy faefatra ambin'ny folo ny volana septambra roapolo sy roa arivo ny araba toko lasy toko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra indray anaraka izany hatramin'ny farany andeha rao tongotsika vetrany amin'ireo lohatenim-baovao. Mbola mandohatra amin'ny roa arivo sy roa alina ny ray aman-dreny amin'ny sara-pisoratana anarana eny amin'ny EPP na efa nanambara aza ny filoham-pirenena fa mahimaimpona ny fampidirana ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana. Amin'ny 24 oktobra moa no hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 20 raika amby 20 ho an'ny sekolim-panjakana raha niditra nanomboka androany kosa ny sekoly tsy miankina. Tsy ny triple E ihany fa orinasa 20 nakatona nanomboka ny taona 2014 hatramin'izao noho ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fandoavan-ketra ho ny Talet Jenerali ny sampandraharany etra androany. Ny tsy fandoavana etra mandritra ny taona maro izay mitetina 700 miliara ariary no antony nanakatonana ny orinasa ny folo aloha Marika Ravalomanana tany Toamasina, Fianarantsoa, Andranomanelatra ary teto Antananarivo ho ny Talet Jenerali ny etra. Iroso amin'ny fifonana Paibe Masy Rolf taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany fa tsy nampidirina ponja vonjomaika araka ny vaovaon'ny paritaka ny tolakandro teo akory. Isan'ny hampangana ity mpanakanto ity ny voalaza fa fanilezana tsao mikasika ilay iray tapisariary tokony nomena ireo mpanakanto ao anatin'izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Rahantsika mivalsoa indray kosa ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso talata. Miarabantsika rehetra indray ary amin'ity alatsinainy alina ity isaoranay hatrany ianao manaraka ny Real News amin'izao fotoana izao. Andao fantaritsika indray aloha ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny tontolo andro ny rahampitso talata 15 ny volana septambra taona 2024. Mbola miaina tanteraka ao anatin'ny volonandro ririna aloha zany ny ho an'ny ilan'ny atsinanany nosiny amin'ity volana septambra ity vokatra ilay mbola tsy fahitana fiakarana amin'ny maripana. Ankoatran'izay kosa nefa dia efa miditra tsikelikely ao anatin'ny volonandro manasara taona na ny lohataona ho isika izay ho an'ny ilan'ny andrefan'ny nosy. Raha mahakasika ny eto voatany kosa nefa dia mbola saika mbola hafana hatrany ny andro ho amin'ny rahampitso satria dia mety mbola ahitana andian-jafina vao maraina. Andao roa jerentsika antsara ary izay vinavina izay hoe sahala amin'ny ahoana raha ny tapany maraina ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Araka ilay nambarako teo dia saika mbola hitoetra hatrany ny zavona vao maraina zany hoe mbola hibalika ny masoandro zany aloha ny tapany maraina raha ho an'ny eto Antananarivo fa ho an'ny Fianarantsoa kosa nefa dia saika ifadibiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Dia toy izay ary aloha raha ny eto avoatany fa andao fantaritsika kosa hoe sahala amin'ny ahoana indray raha toka ho an'ny nosy be mandokana. Raha toka jerentsika ny sary dia saika ho tsara aloha zany ny andro mandritry ny tontolo andro manodidina ny 13 hatramin'ny 30 degré kosa ny maripana vao vinavina. Andao jerentsika ary ny saritany Madagasikara araka ny nambarako teo dia saika mbola iaina tanteraka ao anatin'ny volonandro ririna ho an'ny ilan'ny atsinanany nosy iny ahitana erikerika madinidinika zany aloha ho an'ny Sainte Marie sy Toamasina raha ho amin'ny rahampitso maraina. Ny ambo kosa nefa dia saika hibalika ny masoandro indrindra moa zany fa ho an'ny Mahajanga sy toliasa raha ny tapany maraina. Dao ro fantaritsika indray ny fiovan'izay toetry ny andro izay raha toka ny tapany ariva hoe sahala amin'ny ahoana dia fantatro fa raha ny eto Antananarivo aloha dia saika ho tsara hatrany ny andro na izany aza nefa dia aza tiany foana ny mitondra akanjo mafana fa raha jerentsika hatrany ny sary dia ny ilan'ny atsinanany nosy iny ihany no mety ahitana rotsakorana mety herikerika ihany zany raha ho amin'ny rahampitso arivo. Izay ary aloha ny vinavina fa raha ny maripana indray kosa dia manodidina ny 10 hatramin'ny 15 degré raha ho an'ny eto Antananarivo. Ho an'ny Fianarantsoa kosa dia manodidina ny 1 hatramin'ny 19 degré Celsius. Isaorana indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro satria dia ilaina fantarina izany ho amin'ny tontolo andro ny rahampitso. Mametraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Feno matoko. Iverenantsika ho arahana vetivety indray ary aloha ireo lohatenim-baovao.
Mbola mandohatra amin'ny 2:04 ny ray aman-dreny amin'ny sara-pisoratana anarana eny amin'ny EPP na efa nanambara aza ny filoham-pirenena fa mahamaim-pona ny fampidirana ny mpianatra eny amin'ny sekolim-panjakana. Amin'ny 24 oktobra moa no hanomboka amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 ho an'ny sekolim-panjakana raha niditra nanomboka androany kosa ny sekoly tsy miankina. Tsy ny triple E ihany fa orinasa 2020 nakatona nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao no ny tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fandoavan-ketra ho ny talia jeneraly ny sampandraharany etra androany. Ny tsy fandoavana etra mandritra ny taona maro izay mitetina 70 miliara ariary no antony nanakatonana ny orinasa ny filoha aloha Marika Ravanomanana tany Toamasina, Fianaratsoa, Andranomanelatra ary teto Antananarivo ho ny talia jeneraly ny etra. Iroso amin'ny fifonana Paibe Maso i Rolf taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany fa tsy nampidirina ponja vonjomaika araka ny vaovaon'ny paritaka ny tolakandro teo akory. Isan'ny hampangana ity mpanakanto ity ny voalaza fa fanilezana tsao mikasika ilay iray tapisariary tokony nomena ireo mpanakanto ao anatin'izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Ny vaovaon'ny fampianarana avy hatrany ary no entintsika nokafana ny fampahalalam-baovao. Mahatratra 2:04 ariary ny saran'ny fampidirana mpianatra eny anivon'ny EPP raha toa ka mahatratra hatramin'ny 2,4 ariary izany ho an'ny fidirana amin'ny CEG eto Antananarivo renivohitra. Miteraka ady hevitra eo amin'ny talentsy-sekoly sy ny ray aman-dreny ny fandoavana ireo sara-pisoratana anarana ireo taorian'ny fanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fanovana governemanta ny 20 aogositra fa mahamaim-pona ny fidirana mianatra eny amin'ny sekolim-panjakana. Ireo talentsy-sekoly nefa dia manamafy fa tsy maintsy aloha sara-pisoratana anarana mba ahafana mandony karaman'ireo mpampianatra firamina sy hividianana n'ireo kojakoja ilaina entina mampianatra. Todrabefatra no nanao ny fanadidina eo amin'ny sary ny lanitra Samelfana. Mahatratra 4,4 ariary ny saran'ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ny CEG ao Antanimbarinandrina. Tafiditra ao anatin'ny fepetra ahafana mampiditra ankizy an-tsekoly ny fitondrana ny Rosia manamarina ny nandoavana io vola io tany amin'ny positra. Nambaran'ny talen'ny CEG Antanimbarinandrina nefa fa fifanarahana tao anatin'ny fivorimben'ny sekoly sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny famaritana io sara ny fidiran'ny mpianatra io ahafahana mividy ny lakre sy ny fandoavana ny karama n'ireo mpampianatra firamina. Ny fefino mpiara-miantoka amin'ny sekoly amin'ny fampandianana ny fampianarana ny zaza. Anisan'ny mandray andraikitra lehibe indrindra ao anatin'io ny fikambanana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Ny filoha, ny mpitantsoratra dia ny talentsy-sekoly, ny filoha sy ny mpitahiry vola sy ny mpanamarom-bola rehetra dia fidina eo anivon'ny fivorimbean'ny mpikambana sy ny birao maharitry ny fefy. Atao inona ilay vola izay faritan'io fefy io dia ao anatin'io misy ny volavolam-pandaniana izay efa hatsangana dia mpanatanteraka fotsiny ihany ny birao maharitra. Isan'ny sekolim-panjakana mbola andoavam-bola ihany koa ny eny anivon'ny EPP. Nambaran'ny ray aman-dren'ny mpianatra fa tafakatra hatramin'ny 2,4 ariary ny vola aloha raha ampiditra mpianatra ankoatra ny saran'ny sakafo sy ireo pitsopitso ny samihafa. Tsy ho zaka nefa ny fandoavana ny saran'ny fampidirana ny mpianatra amin'izao krizy izao noho ny tsy fisian'ny hoentimanana hoe ity ray aman-dreny ity. Mikasika amin'ny fampidirana an'ilay zavikely anankiray amin'ny EPP dia raha ohatra ka mbola andoha vola hoe fidiran'ny mpianatra hoe firamina dia ohatran'ny tsy ho tratra ihany satria dia tena tsy misy ny vola fa maivana dia maivana ny ampelatana amin'izao fotoana izao amin'ity hatramin'ny ampisin'ny amena ara-pahasalamana dia mba miangavy izay mba tsy asiana sarany izany na hoe mba droit fa raha ohatra hoe mba cotisation kely dia mba vitanay ray aman-dren'ny mpianatra. Nanolotra sosikevitra ny amin'ny tokony anampin'ny fitondram-panjakana ny sekoly amin'izao vanim-potoana sarotra iaina ny firenena izao ny mpahay toe-karena Hugues Radjanson. Be dia be ange izao ny ankizy tsy tafianatra satria tsy manam-bola ilay ray aman-dreny. Fa izao an'ny fanjakana izao raha ny tena marina tsy tokony manome vary sy menaka fameno izany intsony fa tonga dia hoe aiza sekoly privé tiany vola ampianary-dolo ny zana-bahoaka. Tao anatin'ny fametrahana ny minisitra vaovao ny 20 aogositra teo no nanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa mahamaim-pona ny sara-pisoratana anarana amin'ny sekolim-panjakana ho fanampiana ireo ray aman-dreny ao anatiny izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Tsy maintsy atao ny ezaka ampitomboina
ny ireo zaza malagasy mba hiditra an-tsekoly. Misy tetikady maro apetratsika ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra ny fanamavanana ny ireo ray aman-dreny amin'ireo vola tokony aloha amin'ny fidirana zay efa niraisina tato anivon'ny filakevitry ny minisitra hoe tsy tokony isintsony ny droit d'entrée aloha mba namaivana ny ray aman-dreny. Nambarany lehiben'ny Sisko Antananarivo renivohitra fa efa misy ny fandaminana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana mikasika ireo vola tokony aloha anivon'ny sekolim-panjakana. Amin'izao fotoana zao dia miteraka resabe amin'ny tambazotra serasera ny mikasika ny fampidirana ny mpianatra hianatra hoe mandoha vola ve sa tsy mandoha vola. Manamarina zany koa androany fa efa misy ny fandaminana eo anivon'ny ministera foibe isy ny note zay ho avoaka zay en cours de validation izy amin'izao eny niveau ministère zay mbola hojereva ministre miankina amin'izay raha asipanovanana tsy asipanovanana ntsony mahakasika ny vola aloha na ny vola tsy aloha eny anivon'ny sekoly mahakasika ny fisoratana anarana. Raha ny fantatra dia 5,000 isaky ny mpianatra isaky ny sekolim-panjakana ihany hatreto no omeny ny fanjakana ireo sekolim-panjakana ampiodonana ny sekoly na ny caisse école izay tokony aloha rovolana mialohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao. Tsy ampy anefa amin'ny ankabeny io vola io raha ny fanazavana azo no ny filana samihafa eo anivon'ny sekoly ka tsy maintsy mampisy ireo vola fanampiny alaina amin'ny ray aman-dreny. Ny 20 oktobra izao moa no fidirana ofisialy ho an'ny taom-pianarana 24 raiky amby 24 ho an'ny sekoly mpanjakana. Fahafoanana mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fakandrifotra ho an'ny mpianatra ary natao tapakandro ihany ny fiverenana an-tsekoly. Ireo no isan'ny fandaminana hita tamin'ireo sekoly niverina nianatra nanomboka androany maraina. Averina mody avy hatrany koa ireo mpianatra raha toa ka mahatratra 7 degré no mihoatra ny maripana amin'ny fitsapana alaina eo amin'ny fidirana. Avy hatrany dia nanomboka ny taom-pianarana vaovao 24 raiky amby 24 ny ankabeazan'ny sekoly tsy miankina. Mbola manao ny taom-pianarana 7/24 ary hiatrika fanadinana famarana taona afaka roa herinandro kosa ireo sekoly katolika. Malala Rakotnirainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ankoatra ireo klasy fahasivy sy ny klasy famaranana izay mbola manomana ny fanadinam-panjakana any an-tsekoly amin'izao fotoana izao, tazana niverina an-tsekoly ihany koa tamin'ity androany ity ny klasy tsy manala fanadinana manomboka any amin'ny garderie hatrany amin'ny klasy famaranana. Hatramin'ireo sekoly manana ny rafitra aza efa niverina an-tsekoly avokoa. Ho an'ity sekoly iray nanaovana fanadihadiana iray ity izao dia nisy ny fepetra manokana noraisina nanomboka androany mba hanajana ny elanelana sy alana amin'ny fitangoronan'ny mpianatra. Aty salle reto zany samy manana ny habeny. Dia raha isika ohatra salle kelikely dia fanaraka amin'izay ny eo. Salle ngezangeza dia fanaraka amin'izay ny eo. Dia arakaraka izay misy 20 par classe, misy 30 par classe le salle somary ngezangeza. Ohatran'izay izy raha ohatra ka tamin'ny tany aloha talohan'ny amena misy hatramin'ny 50 par classe. Salle amin'ilay manokana zany dia natsarina mihitsy aloha le récréation. Dia any an-dakilasy omena pause goûter zany le ankizy dia izay tena mila mivoaka makany amin'ny toilette no régularisena arak'izay hoe reto aloha mandeha dia reto indray mijanona dia reto mandeha dia reto indray mijanona fa ny tena hoentina dia miarana mivoaka maneno ny sonnerie dia miarana mivoaka manao récréation tsy possible. Tsy possible mihitsy amin'ilay ankizy ny beaziny eto ianao teny hoe mandeha mivoaka nareo fa tsy mahazo mifampikasokasoka ray metatra nelanelany sarotra be. Misy koa anefa ny sekoly izay tsy mametraka fanajana fepetra hafa ankoatra ny fanaovana arovava. Saika fitangoronana no hita amin'ireo zaza eo an-tokotanim-pianarana. Nilaza moa ny ray aman-dreny fa tsy nisy ny fivoriana mikasika ny fandaminana amin'ny amianara-pahasalamany tao amin'ny sekoly ny anaran'ny zanany. Ny fahadiovana sy ny fanaraha-mason'ny zaza isan'andro no atao hoy ity renim-pianakaviana ity. Fifanarahana amin'ny ekôla zao mbola tsisy fivoriana tamin'ny ray aman-dreny sy ny anona fa misy fotsiny hoe mila manao kasibosy ny zaza dia mila manao fahadiovana zany talevana le fahadiovana mba tsy hindan'ilay otrikaretina sy
rehefa tonga avy aty ampianarana izy dia misasa tanana sy ny ohatra izany dia mijerena ny ao anaty kitapony hoe misy zavatra hafa ankoatra ny nampitondrainao ve na misy fako na manao ahoana ohatran'izay zavatra ataoko rehefa avy mianatra ny zanako. Ho an'ny sekoly tsy miankina, misy ny famerenana sy ny fanenjehana ny programa mpampianarana tsy vita tamin'ny taon-dasy ao anatin'izao iray volana idirana izao. Raha toa ka manomana fanadinana famaranana ny taona kosa, ny sekoly mpinoana maromaro. Ho an'ny sekoly manaraka ny rafitra ny ivelany moa, miditra amin'ny taona vaovao sy ny programa mpampianarana vaovao izy ireo nanomboka androany. Nahatratra 70 miliara ny etra ny orinasa Tiko izay tsy voalota ao anatin'ny taona maro izay nisiny ka antony tsy maintsy nanakatonana ny orinasa AAA izay mitatana ny groupe Tiko ho ny tale jeneraly ny etra androany. Akoatra ny orinasa AAA dia orinasa 2020 ihany koa no nakatona tao anatin'ny taona 2012 hatramin'ny androany noho tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fitantanana io ho ny DGI. Tsy mitombina araka izany filazana fa noho ny ambadika politika no antony nanakatonana ny AAA manerana ny Madagasikara ho ny tale jeneraly ny etra. Todrabefatra eo amin'ny sary ny lantora Samelsan. Mbola ny fanambara-ketra ihany hatreto no nataon'ny orinasa AAA fa tsy ny fandoavana etra kory ho ny tale jeneraly ny sampandraran'ny etra na ny DGI. No ireo etra antaonany maro izay tsy voalohan'ny Tiko tao anatin'ny taona maro izay nahatratra 70 miliara ariary no izany no antony nakatonana ity orinasa ny filoham-pirenena teo aloha ity ho ihany ny DGI. Eny marina tokoa fa ny AAA no songadina zahay tsy naka journaliste na maka mpanao gazety rehefa nakatona orinasa satria tsy mety jerena ihany koa fa ao anatin'ny volavolan-dalàna mahakasika ny etra dia misy an'izany hoe secret professionnel. Marina fa misy ny zay hetra zay tsy voalohany groupe Tiko teo aloha any amin'ny 70 miliara any. Le zay an'izay satria efa azoko lazaina eto moa le izy fa satria efa officiel zany an'izany ary efa zareo ihany no maka mpanao gazety dia efa délié zay ny resaka secret professionnel. Le izy moa mesure administrative no nalainy ary ny tsy tao fianarantsoa ihany moa zany fa nisy voalohany teto Antananarivo dia teo Beoririka zany nisy ihany koa ny tany Toamasina, nisy ihany koa ny tany Fianaratsoa dia nisy ny tao Antsirabe moa zany dia ny Zina ao Andranomanela. Nahatratra 2020 ihany koa hatreto ny orinasa izay nakatona tao anatin'ny taona 2012 hatramin'ny androany hoy ny DGI noho tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fitantanana io. Ny DGI tsy manao politika, zany hoe zany tsy misy ambadika politika zany fa rehefa tsy manara-dalàna dia tsy maintsy averina amin'izay fanarahan-dalàna izay ny orinasa rehetrarehetra. Raha itenareo hoe firy le izy dia hoe anan'ny 22 any ny orinasa zay nanaovana izay fermeture administrative zay nanomboka tamin'ny taona 70 ka hatramin'izao taona 2020. Ankilany, tsy mbola nazahoana fanazavana ofisialy hatreto ny avy amin'ny orinasa Tiko sy ny AAA mikasika ity raha ity taorian'ny fanakatonana ny orinasa teo Beoririka ny ariva ny 17 Aogositra 2020 lasa teo. Ny fantatra hatreto dia ao anatin'ny fikarakarana ireo antota taratasy mikasika izany ny mpitantana ny orinasa. Tsy misy ny mangarara mikasika ny famatsim-bola azon'ny Madagasikara entina miady amin'ny valanaretina Covid-19 hoy Saondra Rabenarivo filohan'ny CSI rafitra iray miady amin'ny kolikoly tao amin'ny fandaharana manokana ny alakamisy 10 Septembre lasa teo. Adidin'ireo rafitra ntsona hoe saka no miady amin'ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bola izay mampahantra ny Madagasikara hoy Saondra Rabenarivo. Isanambaran'ireo tompon'andraikitry ny saka fa miantoka ny fahaleovantenan'izy ireo amin'ny fanatanterana ny asany moho ny fisina sy ny fampiarana ireo lalàna isantsokajiny izay fanolaniana tato anatiny efataona. Ny Antsipriana Zaire. Izy fiatraikana amin'ny fanampiana arabolona omen'ny mpamatsy volan'ny Madagasikara ny fantsiana ny lalàna mikasika ny PAK izay efa lany teny anivony ny anteny miram-pirenena ho ny filohan'ny CSI Saondra Rabenarivo tao amin'ny fandaharana manokana teto amin'ny Real TV ny alakamisy 10 Septembre. Mampametra-panontaniana mikasika ny fahaleovantena ny rafitra miady amin'ny kolikoly malona n'ireo mpamatsy vola nefa izay fanambarana nataon'ny Saondra Rabenarivo izay. Il y a un prix à payer.
misy fanarahana fifanekena raha ohatra ianao ka te ho reconnu par la communauté internationale dia misy minimum zavatra tsy maintsy ataonao reraka izy hoe misy famatsiam-bola avy any ivelany a dia ny atsasany lasany mpitondra fanjakana reraka izy hoe tsy misy ny transparence tsy fantatra hoe nakaiza ny vidianana inona marina ity vola tonga ity ary tena nakaiza marina ohatra le équipement le masque sy ny zavatra ohatran'izany amin'ity resaka covid-19 ity ny vola zay tsy tonga hatrany amin'ny misy ara mamatsy hoe anaovana appui any amin'ny Grand Sud any a dia amin'ilay lalana entre Antananarivo sy ny Grand Sud tsy hitany vola. Raha efa natsidika isaondra Rabenarivo nefa ny mikasika ny tsy fahalavrariana teo amin'ny fitantanana ny fanampiana azon'i Madagasikara tamin'ny ady tamin'ny covid-19 dia tsy mbola nisy raharaha mikasika ny mpitondra amin'izao fotoan'izao no kirakirain'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Ireo mpitondra teo aloha trano no miakatra fitsarana ka nampametra-panontaniana ihany koa raha toa ka lasa fitaovana politika ny rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Matoa aloha ngambany hoe maromaro kokoa ny teo aloha mandalo dia satria reny nefa nahitana fanadiadiana tany aloha nefa natao fanadiadiana tany aloha nahitana ny asa misy miprofo rehefa misy miprofo dia apetraka ny ponja le olona zay le izy sady ireo aloha nefa teo aloha dia ireo nahitana lesoka zany teo amin'ny fitantanana. Nanamafy kosa ny tale jenerany samy finna fa tsy tokony hialika ao ambadiky ny fanenjehana ara-politika ireo olona manana raharaham-pitsarana. Indraindray mialokaloka fotsiny ao anatin'izao hoe mpitondra teo aloha na mpitondra amin'izao na mpanohitra na indraindray koa iny fialokalofana le hoe mampitondra na ankehitriny na teo aloha na mampanohitra azadiny fa tsy azo afangaro mihitsy zany ilay hoe mpandika lalàna manao politika sy ny mpanao politika. Na izany aza ny aiky ny mpandrindra nasionaly ny PAK fa misy tokoa ny tsindry mahazo azy ireo mikasika ny raharaham-pitsarana mandalo eny amin'ity rafim-pitsarana miady amin'ny kolikoly ity. Fa mba mitaraina makaty amiko ireo mpitsara ireo misy fitarainana mihitsy aty hoe tena tsy tana intsony zay andaha atao indraindray na dia raharaha miditra androany le raharaha dia misy miteny hoe plasy hoe somandady dépôt io olona io afaka telo volana avoa io olona miplacena somandady dépôt io madame coordonnateur tena aiza le fahaleovan-tena nefa sahiran'izay. Laza ho miaina ny fahaleovan-tenany kosa ny tale jenerany Bianco na dia misy aza ny tsindry isan-karazany ranonambarany. Ny ahy manokana aloha dia miainako zany tsy ilaozany tsindritsindry maro samihafa moa satria hain'olona koa ny ao anatiny ao misy zavatra maro mifamafao ao anatiny ao fa miezaka ny tenanay miezaka koa ny birao maleteny adina amin'ny kolikoly zay sehatra hiasana sy tariana mba hiainana zany fahaleovan-teny zany amin'ny fanatanterahana ny asa ka hiainana zay fahaleovan-teny zay ary zany aloha dia tsorona fa dia za miaina an'izay aloha atreto miaina an'izay ary angaviako mba tsy hisy ny tsindritsindry ao anatin'ny fanatanterahana ny asa fa manelingelina tokoa zany an'izay fahaleovan-tena. Nambaran'ireo tompona ndraikitra amin'ny rafitra miady amin'ny kolikoly ireo moa fa isan'ny miantoka ny fahaleovan-tenan'izy ireo ny lalàna efa misy amin'izao ka antony hiadian'izy ireo ny amin'ny tsy tokony andaniny anteny mirandolona any fantsiana nentiny solombavambahoaka idéalsan tamin'ny lalàna mifeny PAK izay efa lany teny anivony anteny miram-pirenena. Ovahin'ny fandarana l'invité du jour anio alina faha-efatra amby folo ny volana septembre taona roapolo sy roa arivo mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara andriamatoa Serge Nirina Zafy Mahova mpandinika ny raharaham-pirenena no sady mpahay toe-karena iresaresaka mahakasika an'ireo raharaha mahafapana eto anivon'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa eo ihany koa ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara sy ny fanarenana izany anasananao ary manaraka izany. Andriamatoa Serge Zafy Mahova indray araka izany no vahin'ny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour raha antsika ao anatin'ny tapany faharoa izao fampahalalam-baovao izao.
Fa hotoizantsika eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa izay fampahalalam-baovao izay. Ny enatra ny amin'ny 700 isanjato ny fanafarana entana ny ivelany amin'izao noho ny tsy fahampin'ny vola ampiasaina manoloana ny fitotonga ny ariary amin'izao hoy ireo mpanafatra entana. Nambaran'izy ireo fa ny entana izay tena ilain'ny olona sisa no afarany. Ho an'ny androany dia efa mahatratratra any amin'ny 2,704 ariary ny euro iray. Malala rakotiny irainy eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ny volana martsa fotoana nanomboan'ny fiboana no 724 ariary ny euro iray. Raha toa ka efa nisy fiakarana hatrany amin'ny 500, izany hoe 2,704 ariary amin'izao. Ankoatra ny fahavoazana ara-toe-karena mahazo an'i Madagasikara no io fitontongana ny ariary io, milaza ho misedra olana ireo mpanafatra entana izay mbola hivarotra eto an-toerana. Tena misontra teo amin'ny 30-40% eo. Tena hoe tena mandalo fahasahiranana tena hoe tena tsy hita tsony nefa ny le olona koa zao ohatran'izay efa zatra be mpanjifa anay zany efa zatra be an'le izy dia manontany dia efa tsy hita aloha izay atao fa dia hoe raha malala aloha le fahasahiranana amin'izao dia izay ny hoe tsy maintsy manafatra ihany zany izay fa tsy ohatran'ny taloha intsony. Nefa ny mpiakatra vidiny koa fa efa amin'ny vidin'ny olona tsy mbola hoe inona moa zany ohatran'ny hoe tsy mbola sakafo zany zao ny tena hoe mamaika ny olona fa raha hoe resaka kiraro sy ny hoe lamaody zany tsy mbola hoe izay zany ny voalohany amin'ny fiainan'ny olona zao. Mbola olana ho an'ny mpanafatra entana koa ny tsy fisian'ny mpandeha afaka mivezivezy mitondra ny entana intsony. Izay zany zao rehefa manafatra entana dia taloha zay rehefa manafatra entana dia olona no mitondra. Dia izao nefany tsy misy an'le hoe tsisy an'izay tsisy volna zany aloha hatramin'izao fa entana ny tonga. Dia miakatra be io le vidin'le euro dia sahirakirana be izay. Nisy manomboka amin'ny 12 euro ka hatramin'ny 15 euro ny kilo. Raha iskoatra fotsiny izao nena kiraro le afarako. Kiraro nefa tena mavesatra be mihitsiny. Dia fa fotsiny zany nenay tsy mandalo toana fa le zareo efa mpitondra an'le entana manao efa mitedoane an'le entana dia tonga dia mba mandray vonina fotsiny. Dia tsy afaka mandefa manafatra be da be zany fa tena hoe maximum zany eo amin'ny 10 paire 15 paire. Izay aloha ny afaka hoe raisina dia izay fifina amin'izay eo aloha. Mbola miampy ny hafa nefa io raha any amin'ny banky no alain'ny mpanafatra entana ny vola. Ka io arak'izay araka le tseny misy référence omeny any amin'ny banque VB ao amin'ny alalan'ny mid zany dia misy karazany roa ny taux de change ozy ny fitenenantsika. Io le taux de change manuel ray dia misy le taux de change ho an'ny fanafarana entana. Misy karazany roa le izy dia izay fotsiny ihany no arahana fa tsy mamorona zavatra hafa akory ny banky satria amin'izao fotoana efa sahiran'izao hoe mbola vesarana indray. Raha ny hita teny amin'ireo tsena mpanafatra entana avy any ivelany moa saika misafidiny tsy hivarotra amina tranombarotra intsony izy ireo noho ny tsy fahampiany vola sady hanafarana entana no an'ny fanatsena. Nahodin'ny jirama ampidirana rano any tokantrano hafa ao amin'ny komina Ankadikely Lafy izay tsy nandray anjara tamin'ny fividianana ny fitaovana. Ny fantsona fitarihan-drano no vidian'ny fikambanana Vohitsara raha ny fitarainana ity fikambanana ity. Efa tamin'ny taona 2014 no nanao tsipaipaika ny tokantrano tao amin'ny fikambanana Vohitsara ka nanangona ny vola mitetina 770 tapitrisa ariary mba ahafahana mividy ny fitaovana fampidiran-drano avy amin'ny jirama. Efa taona aoriana dia mbola tokantrano 720 amin'ireo 180 nandovola no nahazo famatsin-drano kanefa efa ampiasain'ny jirama amin'ny fampidirana rano any tokantrano hafa ivelan'ny fikambanana Vohitsara ny fitaovana hoy ireo mponina. Tozy rabefaritra eo amin'ny sariny Daniel Afa. 720 tapitrisa ariary ny totalin'ny tsipaipaika nataon'ny mponina ao anatin'ny fikambanana Vohitsara ao amin'ny komina Ankadikely Lafy mba hividianana fitaovana ahafahan'ny jirama mampiditra rano fisotro madio ho an'ny fianakaviana 180 ao anatin'ny fikambanana.
Efatra taona taty aoriany nanomboan'ny tetikasa raha mbola tsy natafiditra rano akory ny fianakaviana 730 dia nampiasain'ny jirama nampidirana rano ho an'ny tokantrano hafa izay tsy nandray anjara tamin'ny tsy paipaika ny fitaovana fitarihan-drano novidin'ny fikambanana Vohitsara raha ny nambaran'izy ireo. Nanao fangatahana fisarihan-drano zay ho an'ilay tanàna tamin'ny 2016 mitetina eo amin'ny 47 millions d'ariary teo eo ny vola lany nanataterana an'ilay izy 42 millions d'ariary ny tetibidina avoakan'ny jirama izay nalohanay manontolo tao amin'ny agence jirama Analamahitsy dia mitetina 5 millions d'ariary teo ny laninay tamin'ny fanamboarana ny lalana simba. Mariana moa fa totosa tsara ilay fisarihana io tamin'ny 2018. Mbola ao anatin'ny fangatahana asa fampidiran-drano isa-tokantrano ho an'ny mpikambana izay izao dia vo 27 7 tamin'ireo 180 niarany kely soroka tamin'ny fisarihana izao no mbola nisitraka rano avy amin'ny fantsony io hatreto. Ankehitriny nefa dia nisy fisarihana ankeriny tsy nifamperana akory nataon'ny jirama sy atokony olona hafa tsy mpikambana izay miainga avy amin'ilay tuyau ny vidina io. Tamin'ny andro alina no nametrahany mpiasa ny jirama ireo fitaovana amiliana ny famatsin-drano ho an'ny tokantrano hafa ireo ho iatrany fikambanana Vohitsara. Tamin'ilay fidirana fahaefatra nahatratrarana faniboan'ilay atokony olona sy jirama asa fisintonana rano antsokosoko teo amin'ny tuyau ny vidina dia nifanaraka ny rehetra teo anatrehan'ny vaditany tamin'ny fotoana io hoe ajaina ny zon'ny fikambanana aloha izay efa niarany kely soroka tao aleur zareo mba hisitraka rano amin'ilay tuyau aloha izay vao misy mampiditra olon-kafa. Rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia afaka mijery hoe inona indray ny fifanarahana na afaka toavana ara-dalàna ny fisintonana ny rano ho an'ilay atokon'olona hafa. Adiny iray tao aorianan'ny sarahana teo amin'ny 9 teo dia niverina teo toerana ilay atokon'olona niaraka tamin'ny jirama nanao ankery ny fisintonana rano teo amin'ilay tuyau ny vidin'ny fikambanana. Efa tonga eny anivon'ny Bianco ity raharaha famatsin-drano eny Ankadikely lafy ity ka tonga nidina ifotony nijery ny olana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sady mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanany jirama Lita Rabetsara. Ny action ho atao dia tsotra sady mamaly ny hevitra nomen'ny Bianco an'ireo mpampiditra ranon'ireo hoe makanesany amin'ny Ralita ronareo ozizin'ny Bianco momba ny tiraraty satria fa tonga tany amin'ny Bianco ny raharaha ary efa tonga tany amiko indray ny raharaha dia nidina ifotony mijery an'ilay zava-misy. Ny andraikitra ho raisina dia nisy sy ny fifandaminana sy azahoan'ireto olona reto fahapo amin'izy izay izy satria izy nandoha vola voalohany ary ny ampidirana ny ranon'ireo olona ireo ary mba ny amerenany izay olona makarano koa ny ampahambola an'ireo fikambananareo amin'ny fikambanana satria vola fitokotsy forona any amin'ny 50 millions d'ariary mahery lan'izy ireo ka dia misy tokony miverina amin'ny zareo ho an'izay makarano amin'io tuyau izay nampidirindry zareo. Nambarany fikambanana Vohitsara fa voafaritry ny lalàna mazava fa tsy azo avadika ho fananam-pokon'olona ireo fitaovany fikambanana ireo mialoha ny 5 taona nampiasain'ny tompony azy ary mba tokony efa misitraka izany avokoa aloha ireo tokantrano 280 nandray anjara tamin'ny fividianana ny fitaovana. Trano bozaka sy satrana miisa 4 no ndrehitra tao Ambondromamy Omaly Ariva torony tamin'ny enora latsaka fahefany. Niainga tamin'ny trano misy razana ary niandrasa paty ny afo izay nitarika ny fahamaizana raha ny fitantaran'ireo mponina nanatry maso tany an-toerana. Tsy nisy noraisina intsony ireo entana rehetra tao anatin'ireo trano ireo raha nitaritra avy any an-toerana hatrany. Andoro rahantsika izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ireo mponina avy any Ambondromamy izay nanaiky ny zaran'ny sary tamin'ny Real TV Madagasikara. Niredareda ny afo Omaly alina tao Ambondromamy. Tsy nisy ondraisina fa levina tao anatin'izany avokoa ireo entana rehetra n'ireo fianakaviana ny aram-boina. Omaly tokony tamin'ny enora latsaka fahefa no niandoha izany. Raha ny fitantaran'ireo mponina avy any an-toerana, trano iray nisy razana ny andrasapaty no niandohan'ny afo. Vao nirehitra ny afo dia nifamonjena ny namoahana ny razana tao anatin'ny trano ary nanavotena ihany koa ireo nanamanjoa. Avy hatrany dia nifandrombonan'ireo mponina ny famonoana ny afo noho ny toerana izay nanakaiky rano. Tsy voafehy nefa izany raha ny vaovao azo hatrany fa nihitatra tamin'ireo trano manodidina noho ny amafy ny tsodrivotra. Tsy nisy ny mpamonjy voina tonga teny an-toerana. Tamin'ny fitora sasany alina vao nanomboka ny analefaka ny afo raha ny vaovao azo.
raha vatao anatin'izay orarola-tsaka fa efa nandritra ireo firetana ireo ho ireo tompona nanatry maso ny fananana rehetra tao anatin'ireo trano ny isa enina. Raha ny vaovao farany azo avy any Amondromamo dia tafakatra 5 ireo trano izay voakasiky ny firetana tamin'iny aitrano Fomaly ariva iny. Fa ho toizantsika ny fampaharalam-baovao tantsaha miisa 200 no mena tosika arabola manokana ao anatin'ny faritra Anosy Androy raha nambarany sampandrarany firenena mikambana misahana ny fanjarian-tsakafo na ny PAM. Vola mitentina 700 tapitrisa ariary no natokana amin'ny fampindramam-bola ho an'ny tantsaha io raha ny fanazavany PAM hatrany. Amin'ity herinandro ity moa no anomboka izay tetika asa izay. Hitondra izay Tojo Rabe faritra Silanitra Samelsan. Ny faritra Androy sy ny faritra Anosy no isitraka voalohany ny fampindramam-bola avy amin'ny PAM ho an'ireo tantsaha any an-toerana. 200 ireo isitraka manokana ity fampindramam-bola ity amin'ireo tantsaha raha ialina eo ambany fiahin'ny PAM raha ninambarany solo tena maharitra ny firenena mikambana misahana ny fanjarian-tsakafo. Pour le moment, ça sera 200 bénéficiaires. Bien sûr que ça va augmenter pour 800 millions d'ariary. Mais ça va augmenter parce que vous savez que il y a plus de 10 000 petits producteurs que nous soutenons ensemble et bien sûr les premiers lots c'est ceux qui remplissent les conditions, c'est-à-dire les gens qui sont mieux organisés, d'autres sont aussi sur le point de s'organiser. Il a fallu un travail de sensibilisation et d'éducation pour que justement on ait un premier lot. Ny tetik'asan'ny filoham-pirenena fiarina no misahana ny famatsiana arabolan'ny PAM amin'ny fanatanterahana io fampindramam-bola ho an'ny tantsaha any amin'ny faritra Atsimo raha ny fanazavana. Natao indrindra ihany koa anampiana ny tantsaha amokatra misimisy kokoa ialana amin'ny tsy fampiana ara-tsakafo. Manampy an'ireo oloreo mba anana entimanana na revenu isan'andro ahafahany zany miena fa tsy hoe rehefa tratran'le misy maina ny tany dia zay vao aiza ny hinana sy ny karazana fa pamba zany dia miasa mandavataona zany ahafahana mahita solution na hoe amin'le izy. Ny olona mieritreritra hoe zany any ambovombe zany tsy maniry tsisy maniry nefa zay afaka miteny anareo fa nahita zay activité génératrice de revenu any amin'ny faritra iny ka reny activité reny zany no financena miaraka amin'ny PAM. Ny alakamisy izao no tanterahana any Ambovombe ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ity tetik'asa ity. Tsy mbola vita ny ady amin'ny coronavirus eto Madagasikara ho ny ministra ny fahasalamana ary nandray ny fanomezana toy ny fiara enina fitondrana marary avy amin'ny fikambanana sy banky iray teto an-toerana androany. Aparitaka any amin'ireo toerana any ambanivohitra ahitana trangana coronavirus ireo ho ny ministra ny fahasalamana. Nanamafy ny ministra fa ny tsy fitandremana amin'ireo fepetra tokony arahana hiadina amin'ny coronavirus no mety anaparitaka indray ny aretina ka tokony tandrofany tsiry iray ny tenany. Malala rakotiny iray eo amin'ny sariny Daniel Afa. Ireo faritra lavitra ny renivohitra izay nandalovan'ny filoham-pirenena ka nahitana fahasahiranana tamin'ny fitsaboana ireo marary ny coronavirus no isan'ny sitraka n'ireto fiara tsy mataho-dalana fitondrana marary enina vao tonga androan'ireto ho ny ministra ny fahasalamana. Ny vahoaka fa manome ny ambulance tsy mataho-dalana satria reny toerana andehanany lavitra reny dia sarotra raha ambulance tsotsotra zany fa le ambulance 4x4 amin'ny fitentsika azy dia tsy mataho-dalana no mety amin'ireny ka dia tonga ara-potoana zany reto fiara reto ary izahantsika nitahirizana an'izany ary anaparitahana azy any amin'le toerana sarodalana izay mila an'ireto fiara reto. Fa ny ady hoe mbola mitohy efa tsara ny vokatra fa tsy maintsy tazontsika zany vokatra tsara izany ary reto dia anitanako antsika rehetra mihitsy fa tsy maintsy amafisitsika foana zany ilay fepetra rehetra fepetra sakana na le geste barrière izay efa nataontsika. Raha ny hita tamin'ireo toerana efa nahazo alalana isokatra sy hiasa toy ny toeram-pisakafoana ny eny amin'ny tranombarotra ary ny any anaty fiara fitateram-bahoaka moa efa maro no tsy manaraka intsony ireo fepetra
toy ny fanaovana arovava sy ny fanajana elanelana ary ny fanazana tanàna matetika. Miisa 3 no matin'ny coronavirus tao anatin'ny 2 andro omaly alahady sy androany alatsinainy. Ny totaly 2.30 ihany koa ireo marary vaovao tao anatin'izay 7 ora izay tamin'ireo fitiliana PCR sy gène expert ny isa 9 sy 700 vita. Tao anatin'izany ihany koa no nisy ny olona 12 sitrana ny alahady sy ny alatsinainy. Raha ny isa tao anatin'ny tatra ihany koa mbola misy marary mafy miisa 30 amin'izao fotoan'izao manaraka fitsabona. Ny Sipriani Tatrary. Nisan'ny tranga vaovao dia 12, nisan'ny sitrana somatsara dia 340. Roa no lavon'ny valanaretina Covid-19 indray teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora farany. Miena 330 zany nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina ka ao anatin'ny fanaraha-maso tanteraka na izy ireo forme grave na atao hoe tsy misy sorotraretina na koa ireo izay misy atao hoe sorotraretina tsotsotra ho ny filazantsika azy. Ary ny forme grave kosa dia miena anakefatra. Rehefa natao ny tambatrisa dia mamety izao 240 sy R100 ny fitambaran'ireo sitrana somatsara amin'ireo olona misy 720 sy 705 sy R100 efa voatily mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 900 no isan'ny fitiliana vita na fanantily ireo olona misy 12 mitondra ny tsimikaretina coronavirus ireo, zany hoe amin'ireo fitiliana 900 ireo dia 200 ny fitiliana PCR ary ny fitiliana gène expert kosa dia misa anakefatra. Ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita zany dia 770 sy 709 ary ny gène expert kosa dia 700 sy 900. Nisa 7 sy 700 ireo fitiliana vita ny alahady teo ary nahitana marary vaovao 20 ka ny 12 tamin'ireo teto Analamanga avokoa. 20 no isan'ny tranga vaovao, 720 no isan'ireo sitrana somatsara, ray no lavon'ny valanaretina Covid-19 ary tsy miova zany isan'ireo olona izay mbola aray masy mbola mitondra ny tsimikaretina noho ny hoe 720 no sitrana, ray no lavo ary 20 no tranga vaovao, miena anankitelo kosa ny forme grave. Mbola miandry ny valim-pitsarana azy hatretin'ny mpanakanto Rolf taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany. Nambarany tao anatin'ny fifampiresahana ny telefonina taminy fa iroso amin'ny fifonana pahibe maso izy sy ireo olona 3 izay nisy nitory niaraka taminy. Anisan'ny hampangana ity mpanakanto ity moa ny voalaza fanelezana zao mikasika ilay iray taprisa ariary tokony omena ireo mpanakanto ao anatin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Fanadidina. Ny paritaka ny vaovao androany ny amin'ny nampidirana ponja vonjomaika ny mpanakanto Rolf. Androany tokoa no tokony niakatra teo anivon'ny fitsarana ny raharaha saingy mbola naimitra indray aloha raha ny fanazavana nomeny ny mpanakanto Rolf. No ny resaka iray taprisa ariary izay tokony fanampiana ho an'ny mpanakanto malagasy no anisan'ny nahabe ady hevitra tao amin'ity raharaha ity. Voalaza fa miteraka fanohitohinana ny fiandriana pirenena ny fanehoan-kevitra nentin'ny Rolf tao anatin'ny tambazotra sosialy niaraka tamin'ireo namany 3 avy. Sendikany mpanakanto eto Madagasikara no izany no isan'ny nitory ity mpanakanto ity sy ny namany no izay fanalambaraka ny fanjakana sy fanohitohinana ny fiandriana pirenena izay. No io nasain'ny fitsarana no fifonana pahibe masy Rolf araka ny nambarany mahalona ity raharaha ity. Namafisy ny Rolf ao anatin'izay dingana izay mihitsy amin'izao fotoana mba tsy hitarany raharaha. Tsy hivina fanteraka fifandonana mafy arabava teo amin'ny Rolf sy Rosy ity resaka ity izay tonga hatramin'ny fifanomپana sy fitenenana ratsy tao anatin'ny tambazotra sosialy. Raha noantanina moa ankilany solombavam-bahoaka sady mpanakanto Rosy dia laza fa tsy Rolf ireny no nametrahana fitoriana fa olona maromaro ary natao plainte contre X ihany koa ny fitoriana. Mbola aray maso ara-pitsarana araka izany ity raharaha ity miaraka amin'ny Rolf fa raha ny fanampy mpanazavana nentsiny io arivo io. Ao aorian'ny fifonana pahibe maso ataon'ny Rolf ihany koa no mety hiroso amin'ny fanatsoahana ny fitoriana ireo mpitory hoy Rosy. Eo amin'ny zanam-pandarana fake news real news kosa indray niparitaka ny sary sy ny fanohon-kevitra tao anaty Facebook tao fa lasa miloko mena ny orambe izay nirotsaka tao Nigeria tamin'ny herinandro lasa teo iny. Nampiarana tamin'ny sary izany ka nampametra-panontaniana hoe tena nisy ve izany sa tsy?
Tondraka rano eny an'arabe saingy tsy toy ny fahita fa miloko mena ranoray. Izao hitantsika amin'ny sary izao no niparitaka tao anatin'ny tamajotra Facebook tao. Nambara mazava tao anatin'izany fa tany Nigeria tany no nisy azy ity. Notantaraina tamin'izany ary fa tolagaga ny mponina nipetraka ny Nigeria ny zoma 1 Septembre 2023 teo. Nivadika mena toy ny ranomby ny ranorana latsaka avy tany an-danitra. Tsy nisy anyvoaka ny trano ny olon-drehetra vantany vao nahita ity tranga hafahafa tsy mbola fahita tany an-toerana ity. Misy nefa ny olona nisafidy ny hijanona teny an-tokotany mba hitsikilo ny zava-misy marina. Tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ity tranga hafahafa ity hatramin'izao. Mbola mitony fikarohana ataondreo manam-pahaizana momba ny geografika ny Nigeria mba ahafantarana ny zavatra mety niteraka ity sehon-javatra na tolagagan'ny maro ity. Ny sokatra indray nefa ny adefitra rehefa nahita izany ireo mpikirakira Facebook sasany. Taony nanontany fa manina ilay fiara tsy feno mena sao mba orana atsidro hoy indray ny sasany. Tokony mijery saritsara aloha ny rehetra ho ihany koa ny fanamarian'ny hafa. Efa nisa rosy arivo ireo nanao j'aime, 220 ireo nametraka commentaire ary 790 ireo nizara ny sary. Rehefa natao ary ny fanadihadiana mikasika ity zavan-tranga ity dia fantatra fa ireny pluie acide ireny tindrotsaka tao Nigeria ity. Raha ny fanazavana nivoaka tamin'ireo trano kala-pifandraisana lehibe ireny dia efa antaonany maro no niverina an'ity tranga ity matetika noho ny fahasibarin'ny tontolo iainana vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Real News. Dia ny zanam-pandarana fake news Real News ihany koa toko lasy toko vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao ho amin'ity alina ity hisaorana isika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ity ampamaranana ihany koa dia hisaorana ny FNFSN ny lafy nampiakanjo tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary hisaorana ihany koa ny Elion Beauté eny Andorany fotsy nanao ny taovolo sy tarehy mandrapitafary tompo lasy toko vavy. Réal 94 FM. Service publicité 030 53